Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Indray andro Henry Ford namorona ilay fiara antsoina hoe Ford dia naheno iray tamin'ireo mpiasa ny trerony sady nanome baiko mpiasa iray nanao hoe tadiavo daholo ireo mpiasa tsy mahavita ny asany rehetra ato amin'ny orinasa, laza ho avokoa ny anaran'izy rehetra itenenako mafy azy ireo. Raha mbola sorena mahafokatra izany teny masika sy mahasorena izany ity mpiasa nahazo baiko ity dia nakao amin'ny birao anga Henry Ford ka nitaraina hoe tompoko, mahita mpiasa iray tena manana olana hafa mihitsy ato amin'ity orinasa ity. Isaky ny mandalo eo amin'ny biraony aho dia tsy miasa izy fa manatsotra ny tongony eo ambony latabatra fiasana, tsy misy asa vitany fa toy izany hatrany no ataony mandritry ny tontolo andro. Angamba tokony mba ho jerenao akaiky izany mpiasa izany tompoko, ary roahanao mihitsy ary raha azo atao satria tsy mahavita ny asany. Fantatry Henry Ford avy hatrany ilay olona nolazain'ity mpiasa ity. Tsy iza akory io mpiasa io fa ilay lehilahy nitrerona sy nanome baiko azy ihany, satria henon'ny Henry Ford avokoa ny zavatra nitranga. Nefa nanifikifika ny lohany Henry Ford ary namaly ilay nitaraina taminy hoe tsy azoko ataony mibedina mandroaka azy, satria izany indrindra no antony anakaramako azy ato amin'ity orinasa ity. Tsy hanao ninninna fa eritreritra fotsiny ihany, ary tena manao ny asany tokoa izy. Ry mpiaino ajaina, hafa kely tokoa izany, mieritreritra no asany, saingy azontsika kana lesona. Moa ve ny asany ekentsika fa ho atao tena vitantsika tokoa, sa variana mijery sy mandany andro mitsikera ny asan'ny hafa fotsiny isika? Izao no lazain'ny soratra masina amintsika hoe farenay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana mirarany an'ny olona, ary izay manao toy izany ny didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Tesalonianina 2:3, 9:12 sy ny 12. Hampy amin'andro
radio feo fanantenana. alasary ny faminanin'ny baiboly alasary ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio adventista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao inona no atao hoe filazaontsara mandrakizay ao amin'ny apokalipsy 4:20 dia maneho anjely telo mitondra hafatra maika ho an'izao tontolo izao Andriamanitra. Inona no ambaran'izany ho antsika? Ny baiboly dia manao antso fampitandremana iankina ny aina sady manolotra fanantenana azo antoka ho amin'ny ho avy. Inoko fa tsy ho tianao ny ho diso anjara amin'izany afatra izany. Miarabanao ary tonga soa amin'ny alasaro ny faminanian'ny baiboly. Manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio adventista iraisan'ny pirenena na ny AWR no man'ny Kami Ottoman filoha lefitry ny AWR. Namanao Elion Andremitansoa no hanolotra izany amin'ny teny malagasy. dia faly miarabanao indray ny namanao Elion Andremitansoa. Mbola tsara misaotranao miaraka amiko ao anatin'ny alasarony faminanian'ny baiboly. Teo aloha sika dia nianatra mikasika an'ireo famantarana izay nolazain'i Jesosy fa iseho milohan'ny hiverenan'ny fanondrony. Ny baiboly dia milaza miloha ireo toe-javatra iseho izay maneho amintsika fa efa tena tomotra fa tsy hoe akaiky fotsiny ny vanim-potoana farany satria efa miseho mazava daholo ireo famantarana nolazain'i Jesosy eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny tontolo iainana, eo amin'ny fiarahamonina. Ireo famantarana ireo dia manondro ny toe-javatra faratampony anankiray dia ny fiverenan'i Jesosy izany. Ary izy tenany mihitsy no niteny an'izany. Midika izany fa izao ny fotoana fiomanana ho amin'izany. Ka aza mangatakandro ireo olona satria tsy haintsika ny avoky ny ampitso. Na zay ho avoky ny 2 minitra manaraka aza tsy fantatsika. Zany no mahatonga n'ity alasaro ny faminanian'ny baiboly ity ho famelabelarana mitohitohy manandanja ho an'ny tsirairay satria ny andro tsirairay mihitsy izay hirantsika mianatra eto dia misy tombambidy lehibe mihitsy izay miankina manaina ho antsika tsirairay. Mananteny izay fa hanokana fotoana hamerenana ny fiainona ny tsirairay amin'ireo fandaranareo mihitsy ianao ary azonao jerena nge zany, azonao alaina maimaim-poana ao amin'ireo roy sy adresy izay nomenay teo. Andeha hiaraka hivavaka isika mialohan'ny hidirantsika avy hatrany amin'ny loha hevitra izay natokana ho jerena amin'ity anio ity. Mikasika ny fampitandremana farany nomen'Andriamanitra mialohan'ny haviny. Ray malala tomponay any an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao fatratra anay ka nanomezanao anay fampitandremanao amin'ny soratra masina mba hanomana anay ho amin'ny vanim-potoana lehibe indrindra tsy mbola nisy hatramin'izay dia ny fiavianao tsy hoeleny amin'ny raonlanitra sy ireo toe-javatra izay tsy maintsy iseho milohan'izany. Tsy ny hampatahotra anay akory fa mba hampitandrina anay kosa mba hahatonga anay ho vonina ho amin'ny fiverenanao fanondrony. Ataovy izay tsy hahavariana anay amin'izao vanim-potoana sarobidy ivelomanay izao Andriamanitra ary sokafo ny fonay handray ireo fahamarinana omenao anay.
amin'ny anarana sarobidin'i jesosy le maty ny soloanay sy nitsangana tamin'ny maty. amen. hanomboka hiditra manokana ao amin'ny bokyny apokalipsy isikanio. Maro ny olona mihevitra fa boky feno zava-miafina io boky io. Nandritra ny taonjato maro dia nampiororo ny olona sasany ny afatra voarakitra ao anatiny ao noho ireo fomba diso na nehonan'izany tamin'izy ireo. No rarana tsy azo ny vakiana teo amina vondrana kristianina sasany mihitsy aza ny boky apokalipsy. Nefa tsy tokony hatahotra n'io boky io sika. Ny mifanohatra amin'izany aza ny tanjona nanomezan'Andriamanitra antsika an'io boky io. Aoka zava-tsara izay. Ny dikany hoe apokalipsy arabaky teny dia izao: fanalana sarona, fanambarana avy amin'i Jesosy ilay vavolombelona marina. Zany no heviny. Ka tsy natao afenina ny fanambarana, tsy fanambarana izy raha afenina, sady fanambarana avy amin'ilay namorona sy namonjy antsika ne. Ka ny analana sarona sy izaran'ireo fanambarana mazava voalaza ao anatiny, izay ny tanjon'izao famelabelaran'izao. Satria misy afatra tena maika dia maika alefa n'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra ao milohan'ny hiaviandrainy amin'ny ramolanitra. Izany no antony hankalan'ny Satana ny hamakitsika n'io boky io, ny hianarantsika n'io boky io. Tsy tia ny andre ireo fampitandremana sy fahamarinana voarakitra ao sika, satria tena misy hafatra sarobidy ao anatiny, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny olombelona izao. Satria fa voalaza miloa izany, ary indrindra ny tokony ataontsika eo anatrehany izany. Ka anio sika dia hanala sarona hafatra mitondra fanantenana izay voarakitra ao anatin'io boky io. Ka hitanao amin'izany fa natao hasoa antsika mihitsy ny famakiana azy, ary zavatra mety tsy mbola fantatrao na ny ainanao mihitsy izany fanantenana voarakitra ao anatin'ny boky ny apokalipsy izany. Ankoatran'ireo famantarana mahakasika ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy indray, izay efa niarahantsika nianatra teto, dia nolazain'i Jesosy le vavolombelona matoko sy marina, izay nolazan'ny apokalipsy azy ao amin'io boky io, ny fomba hitrangan'ireo toe-javatra farany milohany hiaviany mihitsy. Tehirizin'Andriamanitra ho antsika ry havana ireo teny fikasany na ny teny fampanantenana avy aminy rehetrarehetra mihitsy. Hiverina tsy ho ela eto amin'ity planeta tany ity izy, mba handray ny olona rehetra izay nanaiky azy manokana, nanaiky ny famonjena nomeny. Tena mampagitakitaka ny mahatsapa fa tena akaiky ny famonjenantsika, hiala amin'ity tontolony tsy fahazonantoka sy feno fahoriana ity. Tsy efa makaleo antsika ve ny faratsiana eto amin'ity tany ity? Tian'Andriamanitra ho vonina ho amin'ny fiaviany zasy ianao, tiany andova ny fiainana mandrakizay isika. Inoko fa tsaroanao tsara ny famantarana farany nomeny Jesosy antsika dia ny fitoriana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ka izao ary no afatra miezinezina mahakasika an'izany izay voarakitra ao amin'ny apokalipsy 7:14. Apokalipsy 7:14. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofy eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Filazantsara mandrakizay natao ho ampahafantarana amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, ao amin'ny firenena anankiray. Ao anatin'io firenena io dia mbola misy fokom-pirenena, dia mbola misy samy hafa fiteny, ny olona rehetra, zany hoe niza mihitsy. Ary raha hiafatra dia mazava, antso mba hahatonga ny olona rehetra hatahotra an'Andriamanitra sy haome voninahitra azy fa tonga ny andro fitsarany. Tsy maintsy mandalo fitsarana niza. Ary misy antso lehibe manokana eto, antso mba hiankofantsika eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano.
tsy natao iankohofantsika ny ankoatran'izay. Ilay Andriamanitra nahary sy namonjy antsika, nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izay ihany no hiankohofantsika. Antso tsy maintsy alefaingana sy amin'ny fomba mazava amin'ny olona rehetra eto an-tany izany. Efa nioarana avokoa ireo sakana rehetra, ahafahan'izany afatra izany miparitaka maneran-tany, ary isaoran'Andriamanitra noho izany. Be dehibe ny fomba ampiasainy amin'ny alalan'ny radio izay mampiasa onjam-peo samy hafa. Eo koa ny fahita lavitra, ny internet, ny boky, ankoatran'ireo mpitoro ny filazantsara mandeha atraizatraiza maneran-tany. Tena manatratra ny olona rehetra amin'ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra kehitriny. Miangavy ianao hamelanay hizara aminao ireo tantara fijoroano vavolombelona, vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny radio AWR, ilay feon'ny fanantenana maneran-tany, satria izay no anananay ary tianay ampairezana anao. Nanana tompontsoa manokana ny namana Kami Otmanina, talehin'ny fampandrosoana ny AWR maneran-tany, niaraka tamin'ireo pakasary, nanao tahiry-tsary andreo fiovana mahagaga teo amin'ny fiainan'ny olona marobe, vokatry ny asan'ny filazantsarani Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo izao. Ary tianay hozaraina aminao ireny olona maro nitondra ny vesatry ny fahotana sy ny fahamelohana, kanefa nanjary olonafaka nahita fiadanam-po satria voavela heloka noho ny herin'ny filazantsara izay noraisin'izy ireny. Hitan'ireo ekipany AWR izay nalefa namitahiraka mba hanangona n'ireny tantara fijoroano vavolombelona ireny maneran-tany, ny firifatry ny fitoriana ny filazantsara atraizatraiza. Tena miditra tsehatra mihitsy Andriamanitra ary tsy voasakana izany asa izany. Ity misy tantara anankiray ao anatin'ny maro izay maneho ny fomba ny paritany filazantsara aingana teo amin'ny faritra namididina azy, izay hanapirofo aminao fa tena haingam-pandeha tokoa, haingam-pandeha mihitsy ny afatra entin'ireo anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:20 teo. Anjely moa no entina ilazana azy, entina ilazana ireo mpitoro ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Barbie no anaran'ity vehivavy ho tantarainay aminao ity. Vehivavy hollandaise afrikanina izy, ary monina ao amina toeram-pambolena mitokana anankiray. Nahazo afatra fampianarana baiboly izay noenoiny tamin'ny findainy na ny telefona enti-tanana izy. Izany koa mantsy no fomba izay ampiasain'ny radio AWR amin'izao fotoana izao, fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny finday na ny telefona enti-tanana. Tsy ho ela dia asainainao mba handray anjara amin'izany. Dia nanova ny fiainan'ny Barbie ireo fahamarinana manandanja ny filazantsara izay noenoiny tamin'ny telefona iny. Aoka ho fantatrao fa tsy mitovy amin'ny boky hafa izay nataon'olombelona io tenin'Andriamanitra io. Manana ny hery mitondra famonjena ho an'izay mamaky azy izany, ho an'izay manaiky ny afatry ny famonjena entiny. Nianatra ny amin'ny fahatimora ny fiavian'i Jesosy indray Barbie. Nianarany koa ny amin'ireo afatra telo manokana avy amin'Andriamanitra izay omena izao tontolo izao ho an'izao taranaka misy antsika izao indrindra, izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 4:1-12. Dia ny tombo ny fatokiny sy ny fitiavany an' Jesosy, ary dia nanapa-kevitra izy hizaran'izay nianarany tamin'ireo olona namididina azy. Hitanao amin'izany fa tsy hainao afenina na tazonina ho anao rery ny fahamarinana rehefa fantatrao tsara izany, satria natao ho zaraina izany. Tsarovy fa misy olona izay maty, izany hoe nodimandry isan'andro manodidina anao, dia apetraka aminao ny fanontaniana mba efa nahalala ny fahamarinana ve izy ireny talohany hafatesany? Tafandrimandry ve ny sainao mieritreritra an'izany? Iza ny tompona andraikitra amin'izany?
ka nahono sika no angatakandro amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fitoriana ny afatry ny anjely telo izay natao hotoriana maika amin'izao fotoana izo mihitsy tena tolotsaina avy amin'ny satana mihitsy ilay hoe aza mbola resahana aloha izay voalaza ao amin'ny apokalipsy fa sao de ryavana izay fantatry Barbie ary indrindra izay noraisiny avy amin'ny fanambarana voalaza ao amin'ny apokalipsy toko 7:1-12 dia nitoriany tsy niandry ny ahalala ny zavatra rehetra izy satria fantany fa izay efa naresy lahatra azy sy nahazony fiadanam-po dia ilaina no mizaran'izany maika aloha dia mampitombo ny fahalalana trany dia mizara mampitombo dia mizara tena nanomboka liana te hianatra ny marina ireo olona nizarany an'izany fahamarinan'izany dia nangataka hianatra bebe kokoa hatrany baiboly azy izy ireo vetivety dia lasa ampolony tamin'ireo mpiaramonina taminy ny tonga niara-nianatra taminy teo amban'ny hazo lehibe anankiray teo an-tokotaniny tsy terena tsy vozonana fa tena naniry hianatra ny ten'Andriamanitra ireny olona ireny ary amin'izao fotoana izao dia tena betsaka ny olona mangetaheta tia lalan'izany indray andro raha mbola variana ny asa tao an-tranony tao Barbie dia nandre olona ny kotaba be tany ivelan'ny tranony tany nojereny dia gaga izy nahita vondron'olona tsy fahitany ny vorovoro teo ivelan'ny tranony tsy nampino azy ny zavatra niseho dia lasa izy nivoaka dia indro nisy lehilahy anankiray tamin'ireo olona ireo nanatona ny Barbie sady nampahafantatra ny tenany taminy Yupa no anarako ilay lehilahy nandeha tongotra lavitra 90 kilometatra niala tany amin'ny tanàna misy anay izahay sy ireo olona hitanao ireo 50 hafa niaraka tamiko mba hitady anao andro ray manontolo no nandehanan'izy ireo dia andranomaso no nitenenany Yupa taminy hoe tonga avy any lavitra izahay mba hianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra sy ny fahamarinany renay fa afaka mizaran'izany aminay ianao tsy mahafinaritra ve ny mihaino an'izany hitantsika amin'izany fa tena mihitatra haingana ny asa izahay izay miandraikitra ny famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy ao amin'ny radio adventista iraisam-pirenena dia matsapana izany mihitsy be dehibe ny olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra tena tsy mahafantatra an'izany mihitsy no miantso anay rehefa mandre ny fitoriana ny filazantsara amin'ny radio hatrany amin'ny toerana izay nisy ny dahalo any amin'ny toerana izay tsy azo ny miaramila hidirana akory aza dia misy olona tena miantso vonina hianatra ny tenin'Andriamanitra izany no herin'Andriamanitra mitondra ny filazantsara ny amin'ny toerana rehetra vokatry ny asany Barbie tamin'ireo manodidina azy heritaona monja taorianan'izay dia nanorona trano fiangonana teo amin'ny toeram-ponenany izy mivady ary amin'izao fotoana izao dia olona 100 mahery no mivory isan-kerinandro eo akaikin'izy ireo ao anatin'izany trano izany mianatra bebe kokoa ny amin'ny fitiavan'i Jesosy sy ny fampianarany miaraka amin'izy mivady evero anie reto olona maro izay lasa mahafantatra an'Andriamanitra noho ny hafanampona vehivavy anankiray monja nizara ny fahamarinana tamin'ny manodidina azy ry namako ry mpiara-mianatra amiko izay mandre izao famelabelarana izao lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika misy antony matoa manao ny fomba rehetra izy mba hampitana izany afatra izany orenao ho tonga ny atokantranonao any amin'izay toerana misy anao any amin'izao fotoana izao tsy tongatonga ho azy izany manana ny pirofo ny fitiavany be dehibe isika ary ny fanehoana lehibe indrindran'izany fitiavana izany dia nanyrahany zanany Jesosy izay tonga tsitrapo teto tany handoa ny onitry ny fahotana ho soanao raha matsapan'izany ianao dia tsy ho tafandrimandry hiresaka an'izany amin'ny manodidina anao manasanao aho hiaino ity andininy anankiray ity izay tena ankafiziko mihitsy mety efa nandrehan'izany ianao kanefa ho averiko aminao izany ao amin'ny Jaona 7:12 Jaona 7:12 andininy izay mirakitra
ilay filazantsara mandrakizay asaina toroitsika manerana an'izao tontolo izao. Nde ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Averiko indray fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tea metraka fanontaniana aminao aho. Nahoana moa no nanolotra ny aina ho antsika Jesosy? Ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra namorona izao rehetra izao, nefa dia nanolo-tena hidina ambany dia ambany mba hamonjy asy ianao izay tsy nitady azy akory. Tsy mampino ianao kanefa dia izany tokoa no niseho, izay manapirofo ny tena fitiavana faratampony tao aminy. Tia hamonjy ahy, tia hamonjy ianao. Nahoana moa tsy maintsy maty ho antsika Jesosy? Raha hamonjy antsika ihany, nahoana ny tsy maintsy maty? Tsy voatery nanao an'izany anie izy. Tsarofa ny olombelona no nisafidy hanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ary zany no nataony Adama sy Eva tamin'ny naneken'izy ireo ny tenin'ny Satana, ary natonga azy ireo tsy nankatohan'Andriamanitra. Efa nampitandrina azy ireo Andriamanitra. Dia zozon'Andriamanitra, azon'Andriamanitra natao zany ny nandevona azy ireo avy hatrany. Dia namorona olona vaovao vetivety monja, kanefa naleo ny fidy ny ho faty isolo eloka antsika indray. Fahasoavana izany. Ary zany indrindra ny voalaza ao amin'ny Romana 5:17. Romana 5:17. Mivaky tahaka an'izao, fa fahafatesana ny tambiny ota. Zany hoe vokatry ny fahotana natao zany dia tokony ho faty isika. Fa izao no toyiny, fa fiainana mandrakizay no fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Tsy mandainga Andriamanitra raha niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe ho faty ianareo, raha tsy mankatoa ny fitsipika napetraka hisedrana anareo. Milaza amintsika izany fa tsy azo ovaina zany ilay fitsipik'Andriamanitra. Fa mba tsy hahafaty any Adama sy Eva dia nanao planin'Andriamanitra, dia Jesosy no nanaiky ho faty hisolo toerana azy ireo sy ny taranany. Dia zasy ianao zany. Fanomeza-pahasoavana ny famonjena nataon'Andriamanitra asy ianao. Tsy nanam-pahotana Jesosy nefa noraisiny ho azy ny sarytsika. Azontsika tsaina ve zany? Azo ny nataony tsy nanao an'izany? Fa navelany isika zaka ny vokatry ny safiditsika, saingy tsy zany no nataony. Zao ny voalaza amin'ny Korinthiana 2:5-20. Korinthiana 2:5-20. Izay tsy nalala ota, zany hoe Jesosy zany dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjena antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Mazava kokoa aza ny fomba nandikanan'izany ao amin'ny Baiboly dika teny iombonana eto Madagasikara. Dia ho vakitsika. Tsy mba nanota naoviana Kristy, nefa ny ota antsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjena antsika, mba hahatonga antsika ho afaka mandray ny fahamarinana omen'Andriamanitra noho ny firaisana amin'i Kristy. Mazava tsara izany. Zany no hevitry ny hoe fahasoavana na grasy, fanomezana maimaim-poana ho an'izay tsy mendrika ho azy velively tahaka asy ianao. Fanomezana homena maimaim-poana homena izay tsy mendrika izany mihitsy. Rehefa nandeha tao amin'ny zaridaina mampatahotra tao Getsemane Jesosy, milohan'ny fotoana hanomboana azy teny amin'ny hazo fijaliana hanatanteraka an'izay famonjena antsika izay, dia navelany hitambesatra taminy ny vesatry ny fahotantsika, ny fahotany zao tontolo zao mihitsy, ary efa saiky nampilofika azy zany satria tena navesatra. Azonao sary an-tsaina ve hoe inona daholo zany hitantsika nitambesatra tamin'izany? Be deaibe ny halatra, ny fanolanana, ny vonon'olona, ny lainga, ny fivadiana, ny fisolokiana, ny fampijaliana, ny fanararotana, dia anjaranao no manohy azy fa be deaibe efa itsika tsy anjery. Ny falotoana ratsy indrindra zany dia niraisin'i Jesosy avokoa.
lay zanak'ondro madio tsy misy kilema. Nolatsaina izy dia natao tsinitsinina satria nentiny ilay fahotantsika dia nofatsiana teo amin'ny hazo fijaliana mampietry voninahitra no ny fahotana tsy nataony fa ny ekeny hoentina no ny fitiavana asianao mba hahatonga asianao ho afaka sy hanana fotoana hibebahana. Ka araroty ny fotoam-pasoavana omenantsika handraisana ny famonjena nomeny. Noraisin'i Jesosy ho azy avokoa ireo fanondro izay manameloka ny hafa eran'izao tontolo izao, izay noraisiny ho toy ny nanondro azy mihitsy ho antony toka ny fahadosoana rehetra, fa isika kosa dia nafahana tahaka ny tsy nanao ninninona mihitsy, tahaka ny tsy manatsiny. Tao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny soratra masina dia nasain'Andriamanitra nanao sorona biby ny zanak'Israely. Isaky ny manota dia mitondra biby, dia ilay mpanota mihitsy no asaina mamono an'ilay biby eo anatrehan'ny mpisorona mba ho famelana ny eloko izy ireo. Zany hoe ilay biby tsy manatsiny zany no maty ny solo-toerana n'ilay mpanota. Mba fantatrao ny hivitra izany, reny biby novonoina ireny dia manondro melohan'ilay Jesosy, ilay zanak'ondron'Andriamanitra izay ho faty solo eloka atsika. Ho tonga handatsaka ny rany eo amin'ny hazo fijaliana no ny fahotako sy ny fahotanao. Ary zany mihitsy no nanondrony Jaona an' Jesosy fony izy tetỳ an-tany ao amin'ny Jaona 1:7. Jaona 1:7 manao hoe, indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ary zany tokoa no izy. Ka arak'izany ny fanompompivavahana tao amin'ny fitoerana masina ao amin'ny testamenta taloha izay ny asa fisoronana no ivony dia nosoratana ao amin'ny soratra masina mba hianarantsika ny planina na ny drafim-panavotana nataon'Andriamanitra hamonjenantsika mihitsy. Niaina tamin'ny fiainam-pakatoavana tanteraka ny didin'Andriamanitra Kristy. Tena natao zany, tena niaina ny tao anatin'ny maha-olombelona azy tetỳ an-tany mihitsy zany mba ohatra ho atsika. Tamin'ny fifandraisana sy izay nataony tamin'ny hafa dia ny fitiavan'Andriamanitra tsy tafetra sy tanteraka. Zany no hita teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ary na dia nalainy Satana fanatana ny efitra azy izy rehefa avy ny fahadian'ny 40 andro, dia nitoetra ho mahatoky ny joro mahatoky sy ny fikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra izy, dia naroda ny tompontsika tany anefitra tamin'ny alalan'ny fandresena ny fahakampanana alefa ny Satana taminy ny tsy fahombiazan'ny Adama sy Eva rehefa nalainy Satana fanahy izy ireo tao Edena. Dia nandresy teo amin'izay naharesy ny zanak'Israely koa Kristy. Asa raha fantatrao fa andiny soratra masina avy tao amin'ny Deutéronomie ao amin'ny testamenta taloha no niraisin'i Jesosy hiadiana tamin'ny Satana rehefa nakafanahy azy izy. Tenin'Andriamanitra mbola manan-kery zany io testamenta taloha io. Misy mantsy milaza fa efa lany andro ny testamenta taloha fa testamenta vaovao zany, fahadosoana izany. Hitantsika eto ny fomba nampiasain'i Jesosy ny soratra masina. Tsarovy hatrany ary, fa samy tenin'Andriamanitra avokoa, soratra masina avokoa, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, ary samy mampandositra ny Satana ny fampiasana ireo teny ao anatiny rehefa maka fanahintsika izy. Ny fandresena sy ny fankatoavana tanteraka izay niainan'i Kristy ry havana dia isaina na omena maimaim-poana ho antsika, ho an'ireo izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana amin'ny finoana. Ny velona tamin'ny fiainam-pakatoavana feno Jesosy, zany no nahafahany nanolotra ny tenany toy ny zanak'ondron'Andriamanitra tsy misy kilema, izay tonga mba hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Mba hampazavany zany kokoa aminao dia henoy ange ny fomba nanehoan'ny Martin Luther an'izany. Martin Luther ilay mpitarika ny hetsika protestanta voalohany. No azavainy mazava tsara mihitsy ilay izy. Henoy tsara ny fomba nanazavany azy. Nataon'i Jesosy ho fahamarinako ny fahamarinany, ary ny fahotako indray dia nataony ho fahotany. Ka satria fa nataony ho lasa fahotany ny fahotako, dia tsy manana an'izany intsony aho, fa efa afaka. Raha mino an'izany koa ianao, dia ho lasa olona afaka. Eny.
nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mihoatra lavitra noho ny toe-javatra teo amin'ny tantara fotsindriavana izay nitranga tany amin'ny lasa, satria izany mihitsy no niantoka ny fahavelomantsika amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny hoavintsika mandrakizay. Ka hitanao amin'izany ny asarobidy ny hitorinan'izany filazantsara mandrakizay izany amin'ny olombelona rehetra dia anjarany tsirairay sisa no misafidy na anaiky na tsia. Izay no antony lazana hoe hotoriana amin'izao rehetra izao amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany tsy maintsy lazaina dia anjarany tsirairay misafidy. Misongadina mazava ny fomba nylazan'i Paoly ny amin'i Kristy dia tsy hoe Jesosy voaombo itsony fa Jesosy ilay noombona satria efa nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ny an-danitra. Manao fanelanelanana ho antsika, manao fifonana ho antsika amin'izao fotoana izao. Velona izy ry namana ary tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty dia resy ny fahafatesana sy ny herin'ny ratsy ary nahazo fahamarinana homena antsika izy. Nanjary antoka ho an'ny tsy fahafatesantsika amin'ny ho avy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary satria nitsangana izy dia afaka ny ho velona mandrakizay isika raha mino an'izany ho an'ny tenantsika tsirairay manokana. Eny, mpanota no vonjena tamin'ny fahasoavana avokoa zasenao izay tsy mendrika an'izany velively. Ary antony anankiray goavana, tena goavana tokony hisorantsika an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izany. Sa tsy izany? Azonao an-tsaina moa zavatra nitranga raha tsy nanaiky ho faty no soloheloka antsika Jesosy? Efa ela isika no tsy nisy intsony vokatry ny hotantsika. Tsy vitany hoe ny soloheloka antsika ny izy, fa nomeny Jesosy antsika koa ny hery ahafahantsika miaina amin'ny fiainam-baovao rehefa manaiky hampahabe maso hanaraka azy amin'ny alalan'ny fanekentsika atao batisa isika. Izay ny dikany batisa, mbola horesantsika tsara ny manaraka. Izany natongan Jesosy ny teny hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Amin'izao fotoana izao ry havana dia manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba hampitandremana antsika ho vonona amin'izay zavatra tsy maintsy hitranga tsy ho ela. Izany no anton'izao famelabelarana izao averina ihany. Andeha ry aloha ho tsy haivina vetivety ny teny filamatry ny fiarahantsika mianatra mialohan'ny hanoizantsika kely ny resaka. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohitra amin'ny Baiboly dia tsy ho ahy izany. Averintsika indray mandeha. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohitra amin'ny voalaza amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany. Inoko fa ekenao izany filamatra izany. Fampitandremana farany no omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny boky ny Apokalipsy. Ka ilayntsika jerena sy ianarana tsara ary hamarino tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay zavatra resantsika teto mba tsy ho diso ny fandraisanao azy ary mba ho fandresen-dahatra avy aminao mihitsy ny fanoloranao ny tenanao ho an'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Apokalipsy ny afatra natao antsika amin'izao andro faran'izao mihitsy. Raha mamaky tsara ny soratra masina isika, ny Baiboly iray manontolo, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia ho hitantsika fa mandefa fampitandremana miloha fon'Andriamanitra mba hiomanan'ny olony, miloha ny isehoany zavatra lehibe hitranga maneran-tany. Fampitandremana izay misy fiantraikany amin'ny ho avin'ny tsirairay mandrakizay mantsy izy ireny. Tsy maintsy mampiomana sy manao antsy farany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ilay Andriamanitra fitiavana miloha ny aviany loza mahatsiravina hitranga hatrany hatrany, hatrany Sodoma sy Gomora aza. Tsy nitsahatra nitady antsika olombelona hatrany izy mba handray ny famonjeny nanomboka amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Manasanao vetivety eo mba hijery ohatra vitsivitsy ahitantsika ny fanaon'Andriamanitra rehefa mandefa fampitandremana milohan'ny olony, milohany hanaovany zavatra lehibe rehetra niseho teto tany. Ohatra, nanome toromarika ny Noa izy mba hanomana ny olona rehetra ho amin'ny fandravana ny tany amin'ny safodrano izay ho avy, satria feno faratsiana ny tany tamin'izay fotoana izay, tahaka ny amin'izao fotoana izao mihitsy. Nalefa n'Andriamanitra izany fampitandremana izany mba tsy haringana azy ireo amin'ny safodrano. Tsy mba manery safidin'ny olona izy, fa kosa mampiomana mialoha dia samy miatrika ny vokatry ny safidiny tsirairay aorianan'izay.
be fitiavana ny Andriamanitra ary manana faharetana mahagaga mihitsy dia nangataka tamin'ny Noa izy ampitandrina ny olona ny amin'ny loza mananotanina dia nanome vahaolana hiatrehana an'izany koa dia nanome 200 taona ho an'ny olon'Andriamanitra mba hanapahany hevitra fa amin'ny 200 taona be izao fahasoavana 200 taona antso-pitiavana nandritra ny 200 taona tena elana izany mahatalanjona izany ry havana taorinany nandavan'ny olona maro lay afatry ny famindrapo izay nalefa nandritra ny 200 taona vo nalefa n'Andriamanitra ny safodrano tamin'ny androny Noa dia niariary mazava ireo tena mpanaradian'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay dia mbola haka ohatra ray hafa isika mbola nasehon'Andriamanitra io filamatra io tamin'ny andron'i Josefa tany Egipta nasehony fa hisy mosary ho tonga amin'ny tany Egipta ray manontolo nefa milohany hatongavan'izany dia niantso an'i Josefa izy tsy ho iraka hitondra fampitandremana fotsiny fa anampy ny Egiptianina koa hiomana ho amin'ny mosary izay ho avy tsy 7 andro fotsiny nomen'Andriamanitra ho an'ny Farao sy ny Egiptianina hiomanana ho amin'ny mosary fa 7 taona tena tamin'ny fahasoavana nanomezana azy ireo 7 taona fampitandremana hiomanany ho amin'ny 7 taona ny mosary izay ho avy dia nomen'Andriamanitra saina tamin'ny alalan'i Josefa Farao hanangona ny vokatra mihoatra ny mazatra mba ho feno mitafotafo sy hoatra ny trano fitehirizam-bokatra hitsinjovana ny 7 taona ny mosary hitantsika amin'izany fa mamonjy ireo izay manaraka amin'ny fampitandremana miloa sy ny baiko alefa ny Andriamanitra dia miverimberina trano izany fomba fanaon'Andriamanitra izany mampitandrina miloa manome vahaolana miloa maniraka ny mpaminany izy ampitandrina ny zanak'Israely miloa trano ny loza izay mananotanina azy ireo ary mahafaly ny mahalalan'izany ny ohatra ray farany raisitsika dia Jaona mpanao batisa hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao nalefa n'Andriamanitra izy hanomana ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy voalohany dia nitoro ny fahamarinana tamin'ny kery izy tahaka n'izao ataontsika izao mba hisariana ny sain'ny olona ho amin'ny fiaviany zanak'Andriamanitra voalohany tetỳ an-tany lay feo miantso any anefitra no hamaritany baiboly an'i Jaona tamin'izay fotoana izay tsy miova sady tsy mivadika amin'ny tenin'ny Andriamanitsika azotsika atao ny mino fa izay efa nilazainy miloa fa ho atao dia ho tanterahany ry havana ary rehefa manome fampitandremana ho antsika izy dia azontsika raisina amin'izay zavatra ny teneniny mihitsy ka dia manasanao ahatoky azy eto am-pianarana ny afatry ny anjely 3 izay hanomana antsika ho amin'ny toe-javatra goavana indrindra izay ho avy tsy ho ela hanozongozona n'izao tontolo izao ahita indray ireo tena mpanaradia azy marin'Andriamanitra tsy izay rehetra milaza ho mpanaradia azy mantsy dia tena izany tokoa satria misy tokoa ny sandoka ary efa nilaza milohan'izany Jesosy tao anatin'ireo famantarana izay nirahantsika nianatra teto ao amin'ny boky farany eo amin'ny baiboly no misy ny apokalipsy izay nanomezan'Andriamanitra fampitandremana antsika ary tena zava-dehibe ho antsika mihoatra ny zavatra hafa rehetra ny mahafantatra izany amin'izao androntsika izao tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa tahaka ny tamin'ny andron'i Josefa ary tamin'ny andron'i Jaona mpanao batisa koa raha fitinina dia izao mikasika n'ilay filazantsara mandrakizay vaovao mahafaly izany fa amin'ny alalan'i Jesosy ary amin'ny alalany rery dia azo avela ny elontsika mba azontsika fiainana mandrakizay any an-danitra azo esorona ny fahamelohantsika efa azontsika andramana ny tena fifaliana marina sy maharitra avy aminy na eto amin'ity fiainany ity azy ny filazantsara koa dia ny vaovao mahafaly fa amin'ny alalan'i Jesosy dia azo afahana amin'ireo fahotana mamatotra antsika isika inona indray no ilayntsika mihoatra n'izany ry havana avela eloka hamarinina maimaim-poana afahana amin'ny fahotana manandevo ary afaka mandova ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ilay Andriamanitra namorona sy nanavitra antsika aiza indray misy oatra izany ary raha sanatria tsy maintsy handalo fahafatesana isika mialohan'ny hiavian'i Jesosy dia ho toromaso fotsiny izany satria rehefa tonga izy dia ho atsangany amin'ny maty ny olona nanaiky azy ho mpamonjy azy tamin'ny fotoana nahavelomany ry mpiara-mianatra amiko efa tena tongotra ny farany efa nilaza Jesosy fa ho avy tampoka izy azavariana amin'ity fiainana ratsy sy mandalo ity fa manasanao izy hanapa-kevitra an'io hanome azy ny fiainanao izany hoe hanao ny sitrapony eo amin'ny fiainanao dia hatsapa fiadanam-po ianao na manao ahoana na manao ahoana toerana misy anao amin'izao fotoana izao
andeha hoentsika mbavaka ny fanoloranao ny tenanao mangina sy amin'ny finoana ho azy manomboko izao. rainay izay ny an-danitro misaotranao zahay fa lehibe sy mahagaga ny fitiavanao anay. Zahay ny nandao lavitra anao kanefa tsy navelanao faty tamin'ny ditra anay izahay fa tsy nitsahatra nitady sy nandresy lahatra anay tamin'ny mpitiavana ianao mba handray ny famonjena izay atolotra ao. Misaotra raha io indro manolotra ny fiainany ho anao ity mpiaino ity androany. Hanjakanao sy ho volavolainao ho vonona amin'ny fiavianao tsy ho eleny amin'ny ramolanitra satria te hiaraka monina aminao mandrakizay koa izy. Raisy tompo ny fanoloran-tenany ary ataovy tsapany fa tsy nanao safidy diso izy raha nanao an'izany. Amin'ny anaratsoan Jesosy zoky malalanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola ho toizantsika ny fiarahantsika mianatra ny afatry ny anjely telo voarakitra ao amin'ny apokalipsia manaraka fa izao hoe irinay ianao mba hianatra ny tenin'Andriamanitra, mba hitanao ny tombontsoa be dehibe izay voarakitra ao anatiny. Ka raha te hianatra nandalina ny soratra masina ianao na koa te hijery ireo tantara fijoroana ho vavolombelona izay nangono ny radio AWR maneran-tany mba hampahery anao, dia be dehibe ny fomba azonao isafidianana omenanao. Misy roy anankiroa na site anankiroa omenanao reto. Ny voalohany dia awr.org/bible awr.org na ity anankiray ity awr.feofanantenana.org. mitambatra le awr feofanantenana awr.feofanantenana.org. afaka mianatra amin'ny alalan'ity pejy Facebook ity koa ianao satria misy olona betsaka izay tsy afaka miditra amin'ny site ity ary ilay pejy Facebook izay azonao ianarana baiboly maimaim-poana. Feo fanantenana izay no anaran'ilay pejy feo fanantenana. Raha manana fanontaniana na atombavaka manokana ianao dia azonao ataony miantso na mandefa afatra amin'reto laharana telefônina ireto: 034 06 797 62 032 75 379 74. manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanjo. Antoko-pihira ny obo farany. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anay, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana. Aza mandany andro mikaroka ianay, fa ny akaiky indrindra Jesosy ilay tomponay. Tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy,
zao e famarianao toko atsore aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka tiana aza avezivezi mifosi fanaina faniakaikindrindra de jesolay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. aza mirepirepy mitady ny tena soa mivolasiarena de samy olo toko mitsaindrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra mitoeranao ratrizay ireno tsaindrindra tsara mandrakizay tsy mba vidiambola fatolotrini라 wanirehechamino sivununi bebaka tetsimaisiavino fasami usamacha AWR feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Misaotra anao mbola miaraka aminay ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Fiemorana sy fanelany lalana. Izay no lohahevi-dehibe ny rahantsika nianatra teto nandritra ny andro maromaro. Inonay fa niaraka taminay isan'andro ianao ary misaotra anao zahay. Fandravonana sy famaranana io lohahevi-dehibe io no ataontsika amin'ny fiarahantsika eto androany. Meloha izay manasa anao andeha hivavaka isika. Raha ny an-danitro misaotra fa mbola vonina hiteny aminay ianao. Mangataka aminao izay amelany elokary ka sio sy sokafy ny fonay mba hafanay mandray tsara ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
fiemorana sy fanelanelànana. Izay ilay loha hevi-dehibe ny rahantsika ny anatra. Ny tsy anjery mino fifa ainao tsara dia voalaza ao amin'ny Exodus 2:13 dia ny 9:13 sy ny 2:13. Mbola tadidina kely ilay izy. Exodus 2:13 9:13 sy ny 2:13. Dia efa kitsika aminaran'i Jesosy ary Mosesy dia niverina ao amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamanibolamena ho azy. Ary ankehitriny engane ka mela ny fahotana ianao fa raha tsy izany mifona aminao vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Raha fitinina amin'ny fihezanteny iray dia manasongadina ny asan'Andriamanitra eo amin'ny mpino ny lesona izay nirahantsika ny anatra. Dia izao no ambarandramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarka sy Mpaminany ka ny pejy 2:300. Miresaka mikasika ny fanompo-tsampy tao Sinai izy. Izao ny voalazany. Mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angataitsika na iverintsika azy Andriamanitra ao amintsika. Araka ny voalazany Efesana 2:7-20. Efesana 2:7-20. Mifandanja tsara nefa na ny fitiavana na ny fahamarinana nentina nao ny famaizana tahoreba. Sady mpiambina ny olony no mpanjaka ny Andriamanitra. Raha nandringana ireo naditra mafo izy dia nanahy fandrao izy ireny hitarika ny hafa ho amin'ny fahalevonana. Raha niaro an'ny kain'Andriamanitra dia mba hanehoana ny mety ho vokatry ny eloka fitsorana maina amin'izao rehetra izao. Avy amin'ny herin'ny fomba fiainany sy ny fampianarana nataony tamin'ny taranany no nipoiran'ny faharatsiam-pitondrantena na tonga ny fandringanana izao tontolo izao tamin'ny zafitrano. Tsy nampitsahatra ny faharatsiany ny faharipon'Andriamanitra fa arakaraka ny fahelan'ny andro ny ainany no nitombon'ny toetra ratsy. Izao no afatra ho antsika. Aoka tsy fantoka amin'ny tenantsika isika ka anome fahafahampon'ny fanirian'ny tenantsika satria mitarika eo amin'ny fanompo-tsampy izany. Aoka hifantoka amin'Andriamanitra sy ny heriny kosa ny saintsika. Izy no manome ny hery izay mitondra ho amin'ny fiainana vaovao sy feno fandresena. Hiara hivavaka isika. Ren'izany an-danitro misaotra noho izany afatra izany. Andriamanitra mahery ianao ary ny herinao ihany no afaka mameno ny fahalemenay. Io natria amin'ny fahotana izay mangeja sy manafitra izao tontolo izao dia ao aminao ihany misy hery ho anay. Azony amin'ny tananao mahery izay mba tsy hala aminao ary kasio ny fonay mba hatsapa ny fitiavanao anay isanandro isanandro. Izany vavaka izany dia tononay isan-katanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotranao ny araka taminay teto, mihaja ny teto amin'ny micro ary naritiana ny amin'ny lafiny teknika. Veloma mandra-piona indray tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.